Salamadoly io andondrera ho fantarintsika inona ny atao hoe Madagasikara ary tena vazimba tokoa ve ny mponina voalohany teto Madagasikara ka io no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka marasintsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny misesisita mato Madagasikara toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao aloha fantarintsika ny atao hoe Madagasikara. Atomboka antsika avy amin'ny hevitry ny mpahay tantara sy ny mpahay haiteny. I Marco Polo dia nanome ny anarana hoe Madagasikara na Magelaiso na Mogelaiso nafangarony tamin'ny tanàna any Somalia atao hoe Mogadiscio na Mogadiscio. Ny Portugais nanome ny anarana São Lourenço na Saint Laurent. Ile Dauphine hoy ny Frantsay. Nandroso ny taona nipoitra ny hoe Madagasikara. Ny mponina tao Faradofay na Fort-Dauphin dia natao hoe Madagaskarois na Madegas, izay nijanona tamin'ny teny Allemagne ary nivadika Madagasis. Mpandinika tantara no nilaza fa ny teny hoe Madegas dia avy amin'ny hoe Madagas na Madegas, teny Malaisiana na Afrikanina navadika hoe Malagasy. Ireo anglisy taty aoriana no nanaiky any radama voalohany ho mpanjaka ny Madagasikara. Araka ny fikarohana natao dia fahadisoana nataon'ireo Europeana nanaraka ny feo heno ary voasoratsy ngiahy Marco Polo efa voalaza etsy ambony io, efa voalazako teo no nahatonga ny anarany Madagasikara. Ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Million voadika amin'ny fiteny italiana ankehitriny dia marihina fa misy fanjakana roa lehibe matanjaka any amin'ireo nosy roa ao antsinanany Afrika dia i Madagosho, Madagas, Madagasikara na Magelaiso sy i Zanzibar. Arak'izany ny teny hoe Madagos izay ampiasain'ny Marco Polo eto dia azo heverina fa mifandrika amin'ny teny Hindi na Indiana hoe Mados. Koa noho izy ny hainy fotsiny nefa tsy tena mahay ny teny Malay tamin'izany. Tsy tena mahay ny teny Hindi dia izay nahazoana azy no nanoratana azy. Koa azo heverina fa io teny Hindi izay nanaranaka ny civilisationna Malay tamin'izany io ho mety ho fototry ny teny tena mahalaza ny anarana hoe Madagasikara sy Malagasy satria miovaova ny fanonana ny teny araka ny fotoana sy ny tantara ary tsy mitsaha mivoatra izy. Ny teny Hindi Mados moa dia midika hoe ravoravo, mifaly havanja, velonaina fa feno fanantenana. Tsy lavitra an'izany ny fomba ny Malagasy ary mahasarika vahiny maro koa mety ho notondron'ireo Indiana ho tanin'ireo olona falifaly na ravoravo ninositsika arak'izany. Raha dinihina izany dia ireo Indiana tonga taty amintsika voalohany no nanome io anarana io ary raha ny fiovaovan'ny feo no zohina dia toy izao no azo andinihana io teny io. Mados mety ho voatonina ho Madgos na Malos na Malgos saingy ny hoe Madagasikara voalazan'ireo Marco Polo dia no izy nanao lalana mahitsy fotsiny ary nandahatra azy moramora fotsiny amin'ny hoe Zaguebar na Zanzibar. Marihina fa amin'ny fandraisanteny ny fiovana dia ny has lasa G, ny D miova ho I, koa azo halalinina arak'izany. Ny hevitry ny olona isan-karazany toy izao kosa ny hevitry ny Xi sy Ma izay filozofa malagasy anisan'ny fantadaza. Ny fanandroana malagasy dia mampiasa anaram-bolana toy ny fanandroana rehetra hita eran-tany: Alahmady, Ador, Adizoz, Asortany, Alasaty, Asombola, Adimizana, Alakarabo, Alakos, Adijady, Adaol, Adalo, Alahos. Amin'ireo anaram-bolana ireo dia ny volana Alahmady sy Alakos ary Alakarabo no nivoahany teny hoe Mady, Kaos, Kara ka ireo hono nahatonga ilay hoe
Madagasikara rehefa natambatra. Avy amin'ny vondrona Manankasina navoaka ny Andriamatoa nomenjanahary Rado, fantatra amin'ny solon'anarana hoe Rado Ampinga dia toy izao: Manankasina dia Malagasy, Manankasina tsara dia i Madagasikara. Ny teny Malagasy dia teny miaina noho izany dia maro ny fiovana mitranga isaky ny vanim-potoana samihafa, ao ny mihatsara, ao ny mihasimba, ao ny miova tanteraka mihitsy ny heviny. Ohatra, atsamotady. Ny atsamotady dia fitaovam-piadiana na hoe pilitra, kanefa raha ny tena izy dia antsamatady na asimakatady. Ny faharoa, amparafara vola, anaran'ny tanàna io. Raha ny tokony ho izy dia amparafara volo, volontsangana, bararat. Teny roa amin'ny fanalavitra be ireo, volo sy vola. Fahatelo, foana, ilazana zavatra tsy misy na zavatra pokaty tany ampiantohana. Ankehitriny anefa zary lasa fiteny amfiverimberenana sy hamarona ny teny hoe foana. Ohatra hoe tiako foana ianao. Izany dia nalaina avy amin'ny fitenin-jaza hany ka lasa teny roa mifanositra no hiafarany. Marobe tsy tambisaina ny teny toy izany, fa raha ny hoe Malagasy dia azo heverina fa fiovana avy amin'ny Manankasy. Dia toy izany ihany koa ny hoe Madagasikara izay Manankasina tsara. Ny teny hoe hasina aloha dia hasy ihany araky ny tenim-paritra. Irahana miaiky ny fanambotoloana sy ny fanambana kolotsaina nentin'ireo mpanjanaka teto amin'ny valamparihy. Mangina fotsiny ireo fanambanina sy fanapotehana ny tenin-drazana. Ny iraisan'ny rehetra na ny mpanjaka izany na ny voazanaka dia eo amin'ny lafiny filalaovana sy fanaovana teny, fiteny dia ny fandikana na fampifandraisana ny feo mba hifandray amin'ny tenin-drazana. Raha tsy ilaza afa-tsy ny screwdriver na sokodrevo, tournevis. Amin'io sokodrevo io anefa dia very mihitsy ireo hevitra roa: sokatra nampiana revo izay marihina fa avy amin'ny teny anglisy. Dia amin'ny alalan'izany rehetra izany vao maika nanamafy ny fahaverezany hevitra fototra dia ny teny Manankasy izany, satria raha zoina ireo rehetra ireo dia avy amin'ireo mpanjanaka ary nogasiana indray aveo ara-pomba fitenenana. Manankasy dia noraisin'ny mpanjanaka ho Malgasy ary nogasiana ho Malagasy. Azo resahana daholo ny hoe Madagaskarois, Madagaskar, Madagos, Madegas, ny Malakasigasy, ny Malak nampiana gaz sy ny sisa. Saingy maro tamin'ireo teny Malagasy tena teny Malagasy dia nahagasiana tsy ohatry izao. Any aoriana any dia mety hilaza ireo teratany Manankasy tsara fa avy amin'ny teny anglisy ireo voambolana ireo, kanefa dia tenintsika Manankasy mangarahara daholo no nampiasaina mba ampifandraisana arak'hevitra. Ny vazimba nomponina voalohany indrindra raha ho an'i Madagasikara tamin'ny taona 700 ka hatramin'ny taona 510. Araky ny voalazany Ramarson ao amin'ny teto anivon'Riaka dia efa nisy olona nonona hiany teto Madagasikara tany amin'ny 2000 taona talohan'i Jesosy Kristy tany hoany. Saingy mbola vitsy dia vitsy ny mponina teto tamin'izany. Ny vazimba no voalaza fa nonona teto amintsika voalohany indrindra dia ny taranak'ireo olona ireo zany no tandroina amin'io anaran'io voalohany, fa voatondro ho vazimba koa ireo aziatika na indonezianina efa nanomboka ny orom-ponenana teto Madagasikara hatramin'ny taonjato voalohany taorian'i Jesosy Kristy. Saingy nandritra ny taonjato faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo vao tena nisy ny findamonina Rodobe ary notondroina ho vazimba ireo olona efa teo aloha. Tsy azo adinoina koa anefa fa efa nivezivezy tamin'ny morontsiraka ny Arabo hatramin'ny taonjato fahavalo taorian'i Jesosy Kristy. Tsy dia misy zavatra fantatra firy momba ireo vazimba hatramin'izao, fa ny antsony olona ho vazimba koa dia ireo fasana efa tsy misy mpamoha sy tsy misy mpahatsiaro intsony. Koa aoka ho anjaran'ireo arkeolozika ny manamarina izany raha misy saha mamoha ireny fasana ireny ka anao fanamarinana siantifika, fa tsy maintsy maro ny zavatra miara-milevina amin'izy ireo ka hanaporofo ny dingana tratran'izy ireo teo amin'ny haitao sy ny fomba amampanao, izay mety ho resy fantatry tokoa eo amin'ireo tantarandrazana toy ny angano na ny tantara hafa ny fandovana isam-paritra. Ny taim-balimbaly no voalaza ho tompy ny tany hoy ny tantara, ary fiompiana koho sy volosonjo ary fiazana mba minjono no fotom-pivelomany.
Nivelona tamin'ny tavy koa ireo olona tonga taty afara koa izany no nahafongotra ny ala teto amin'nositsika. Ny hevitsy ny teny hoe vazimba olona very hasina. Ho fanatevenana izay efa voalaza teo aloha dia nantsona hoe vazimba ireo olona noho izy ireo resinady tamin'ny fanafihana nataon'ireo mpiavy tonga taty aoriana. Azo raisina toy izao ny teny hoe vazimba, voazimba, izany hoe very hasina satria resy anady. Niova moa ny teny manaraka ny andro ka azo fiheverina arak'izany fa avy amin'ny teny malagasy hoe voazimba ny teny hoe vazimba. Tsy marina arak'izany ny filazana hoe olona fonentana ny vazimba na izay fomba hafa anoritsoritana azy amin'ny endrika fanaratsiana. Noho izy ireo very hasina no nahatonga ny olona manaratsy ny vazimba toy izany satria heverina ho toy ny olona ambany saranga ny olona vazimba na voazimba. Izay moa ny masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Raha toa ka mahaliana anareo ity vidéo ity dia alefaso amin'ny commentaire fa hotovizantsika ny toy ity tantara mahakasika ny Madagasikara ity. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa ny misy tao anaty Malagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.